zay voalohany zay aloha miankafatsy dia mbola ampitomboana mahazo mipetraka angavatsika sotrany dia mbola farany aravatsika amin'ny alalan'ny tompo miavana ary ampitomboana amintsika ny pasoarana sy fikagana lafa mandeha ray tsy Jesosy Kristy rehefa vita teo ihina dia angava zavatsika raha iombava indreny hafaliana i tompoandriamanitra io satria menao fotoana izahay na dia minitra sy sekonda azahoana eo mety iray eto amin'ity be toerana ity tompo tsara indrindra feno tompo fahasoavanao azo indrindra eny ity voninahitra ao izahay mianjanao zavatra ho tanterana eny tompo ko miomanay ny fifaliana miery tanjaka tandaza ary indrindra itsoko ama Madagasikara amin'ny asa endrika rehetra ijorona mendrika ity firenena mamaity dia mamondra fonelanaika mampanolotsy maso ihany izay tompo ary isoranay zay rehetra nataonao ary mbola ho tanteranao aminay tsirairay avy dia nidera milaza ny voninahitra ray manao reriana atao sokatra amin'izay itsika mamahona so fampivavana fiavana dia raha isandantsika anatanteraka indray ny hira dia isaorantsika ny Madame Zou zay nitondra an'izay
fotoam-pivavahana itsofatsika rano amin'izao fotoana toy ny fandaharam-potoana anomboantsika amin'ny fomba ofisialy ny lanonana dia hiara iredona ny hirafanevana antokontsika aorinan'izay dia ifandimana fitenenana leto misy olotena ny be ny tanàna dia merana eo ambony biby paster rehefa avy eo dia ny solotena ny vehivavy tiako Madagasikara dia ny tanora tiako Madagasikara ary ny tanora RNDM ary aorinan'izay dia mandrajana fitenenana ny solombavam-baoaka voafito tany faefatra sady sekretera général ny tiako Madagasikara ary mamarana azy dia miandrasantsika rehetrarehetra ny fanambarana lehibe ataony any matofilo marika avanymanana angavantsika mpanajana tompoko hiara iredona ny fanevana ny tiako Madagasikara. Zahira fanevy zay fizayana dia matofilo asika koa dia iroso amin'ny fandraisam
n'y a que le son.